Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Iantranao avokoa ny olona rehetra ry Tompo, ary tsy misy sahalanao izay noharianao. Rehefa mibebaka ny olombelona dia ahodinao ny masonao tsy hijery ny fahotana, ary avelanao ny adisoany satria Tompo Andriamanitra ianao. Boky fahendrena toko faha 1:10. Faly magnano mbola tsara atsika jiaby eo ve izay mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamontsika ity. Onjam-peo natao hampitambatra atsika ologno araiky, onjam-peo natokana hagnitarana ny vaovao mahafalin'i Kristy. Isaoranay ianareo izay mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamontsika ity, ary hasainay ampitiavana hagnaraka izany ankafaliana, ampitiavana, ampinoana tokoa. Fotoagna tsara tokoa izao, fotoagna zay ameny eglizy atsika, itodiantsika misimisy kokoa ny amin'ny fiainantsika sy amin'ny hafa. Iniany ity alarobia lavelo, fotoagna tsara amezany eglizy antsika iaignana mba azahoantsika hery, hiadiantsika amin'ny hasomparan'ny demony, ary azahantsika misimisy kokoa ny fahalalagna onina hagnarahantsika ni Kristy Jesoa. Arak'izany ary, ndeha arahantsika ny toroteny sy fampianarana arosony son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson re amandrentsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa amezany eglizy atsika iniany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, bokin'ny Joely mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fifadian-kany sy amin'ny ranomaso amampitarainana. Ny fonareo no rovidrovito, fa aza ny fitafianareo. Dia miverena amin'ny Tompo Andriamanitra reo, fa mamindra fo sy miantra izy. Malaiky tezitra sy be atsaram-po, ary ny loza afitsony dia alailovany. Iza moa no malala fa tsy emotra sy tsy anenina, ary tsy amela fitahiana eo aoriana izy, dia ny fanatitra mampanatitra araraka ho amin'ny Tompo Andriamanitsika.
tsofy ao Siona ny trompetra, miantsoa fifadian-kanina, mamoria eglizy, eo ny vahoaka miantsoa fivoriana masina, angony ny atim-panahy, vorio ny ankizy sy ny zaza-minono. Oka ny mpampakatra andao ny efitranony, ary ny ampakarina andao ny trano lainy. Eo anelanelany alombaravarina sy ny hôtely, dia oka ny mpisorona mpanao raran'ny tompo, itomany ka anao hoe: Tompo ô, tsimbino ny vahoakanao, aza tolotra ao alaim-baraka ny lovanao, ka ataon'ny firenena fandatsa. Ahoana no dia anaovana anay any amin'ny hafa firenena hoe: fa aiza izay Andriamanitra izy ireo? Nentany ny asaro-piarony ny tany ny tompo, ka namindra fo ny vahoakany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy faharoan'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, sady solon'ny Kristy izahay no irak'Andriamanitra. Ka tahaka an'Andriamanitra no mananatra sy toy ny tenan'ny Kristy no mihanta aminareo hoe: mihavana re amin'Andriamanitra ianareo fa he ity izy ilay tsy nalala ota
dia nataony ota ho antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Ka noho izahay mpiara-miasa aminy ary dia mianta aminareo izahay mba tsy handray foana ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo, fa hoy izy tamin'ny fotoagna tsara ny henanao aho, ary tamin'ny androm-pamonjena namonjy anao aho. Indro ankehitriny ny fotoagna tsara, indro ankehitriny ny androm-pamonjena. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana Andriamanitra. Ombantsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza. Evanjely masina nosoratany Masinday Matio, voninahitra ny eo anao re Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tandremo soa ataonareo eo mason'ny olona ny asa soa ataonareo mba ahitany azy. Fa raha izany, dia tsy ahita valisoa amin'ny renareo zay nandanitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, dia aza mitsoka trompetra eo alohanao, tahaka ny fanaon'ny mpiatsara-velatsihy ao amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba ankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valisoany. Fa raha manao fiantrana ianao, oka ny tananao avia tsy alala zay ataony havanana, mba hiafina ny fiantrana ataonao, ary ny renao zay mahita ny miafina no amalisoanao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba manao tahaka ny mpiatsara-velatsihy, izay tiany mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana, mba ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valisoany. Fa ianao kosa raha hivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana, dia mivavaha amin'ny renao zay ao amin'ny mangingina, ary ny renao zay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Ary raha mifadianina ianareo, dia aza manjombo ny endrika tahaka ny ataon'ny mpiatsara-velatsihy, izay mampitsotsoto ny tavany mba ahitany olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valisoany. Fa ianao kosa raha mifadianina, dia hosory zava-manitra ny lohanao, ary sasao ny tavanao, mba tsy ny olona no ahitanao hoe mifadianina, fa ny renao zay ao amin'ny mangingina. Ary ny renao zay mahita ao amin'ny mangingina no amaly soanao.
maniare ny teniny tompo tirany ho anao ry Kristy. Kristianina ava malala amin'izao alarobia fanosorana ny lavenina izao no vanim-potoana lehibe entin'ny eglizy anentanana antsika hiomana bebe koa mipaka zay fototra no sady loharano ny famonjenantsika satria io no vato nanorenan'i Jesoa ny famonjenantsika tamin'izy nanefa nanatanteraka ny pakany. Ny paka moa midika hoe fandalovana ka arak'izay voalazantsika zay miala amin'ny ratsy miditra amin'ny tsara. Inona io ratsy ka elansika ka hidirantsika amin'ny tsara io? Sinona fa ny faratampony mampangovotra atsika mampavozo atsika dia ny fahafatesana ka i Jesoa amin'ny paka nandesy ny fahafatesana mitsangakovelona niditra amin'ny tena fiainana ka izay indrindra no manitsika amin'izao karem'izao ka miezaka isika mba hiavao hiala amin'ny fahotana ka miditra amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika vokatry ny batemy raisitsika rehefa natao batemy raisitsika rehefa nandray ny fanahy masina isika manambara ny fiombonantsika amin'ny Jesoa ka izay indrindra ry kristiana ava malala io fandraisasika ny fanan'Andriamanitra io no mampiditra asika amin'ny fiadanan'ny Kristy amin'ny fiainan'ny Kristy ka mahatonga asika olo raika ao amin'Andriamanitra ary sika samitsika olo raika sika ziaby frately tuty mpiray tampo hoy ny papa ho anisany fianakaviam-benjarahary sika ka mahazo ny asambarana ao aminy sy ny fiadanana ka izay araka ny voalaza sika teo no homanitsika amin'izao vanim-potoana lehibe ny kareny izao 40 andro mitondra atsika amin'izay paka izay ka tomboka sika androany izay ezaka ataosika zay ka any amin'ny volana marsa volan'ny masinday Josefa isika no mahavita azy ka mandritran'izay ihany koa no etesika an'ilay pelerinage zay anambarasika n'izay familahntena antsika izay ka hiekaratsika avoavo kokoa amin'ny fiainantsika mba sy hirefarifa amin'ny tany sika fa na dia eo azany sy falavoraritsika dia ampiakatra ny fiainantsika ny mahazanak'Andriamanitra sika no naharian'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany ka manao ny pelerinage ny fivahinina masina amin'ny montagne de français sika ary mitondra sika amin'ny fanatanterahana ny messe krismal zay ivorian'ny pretra ka anavozan'ireo pretra ihany koa ny toky fanompona ka ahatonga azy ireo iroso lalindalina koa amin'izay fanompona izay amin'ny fizarana ny sakramenta masina zay ambaran'ireo menaka masina ary amin'ny fanatanterahana ihany koa ny fitoriana ny vaovao mafaly sy amin'ny alalan'ny toriteny fotsiny fa amin'ny lalan'ny fiainana fanompona. Tanisana zany rehetra zany satria tena vanim-potoana lehibe tokoa ny mitomboka amin'izao fa indrindra ao anatin'izao fanatanterantsika ny synody tapany faharoa zay naverimberitsika fa ilay lohateny dia ny hoe fianakaviana kely miaro ny tontolo iainana dia manosika sika andinika sy ivahatra amin'ny vocation sika voalohany dia sy inona io
toa fa napetraka Andriamanitra ao amin'ny sany Edena itsika hiambina sy kolokolo hiaro ny tontolo iainana, miaro ny sany Edena. Ary io sany Edena io no ahitasika fivelarana hoy ny bokin'ny Genèse. Ka izao synode izao tokoa dia andaliana sika n'izay vocation niarian'Andriamanitra sika zay, ary zay indrindra no antondian'i Jesosy satria rava ny fahotana io vocation io. Ka izao kareny zao ary mifanaraka sara amin'ny volany asara no sady manatanteraka ny fambolena kakazo sika no mandalina inona marina moa zany hoe miaro ny tontolo iainana ka tonga sika hivelona indray lay vocation no arian'Andriamanitra asika. Ary ao anatin'ny volany marsa isika indrindraindrindra volany masinday Josefa ka hiara-dalana amin'ny masinday Josefa sika, ary dia araky ny fantatra sika koa moa dia hiara-dalana amin'ny masin'ny Maria sika amin'ny fandalinana anio tapany faharoa ny synode io. Ary efa tonga any amintsika ny lianiamenta, ary ireo pretra miverina tonga mamonjy ny messe krismale no tonga hitondra ny dinika sika zay ka anomana sika bebe kokoa tahaka ny natao sika tamin'ny fanomanana ny synode tapany voalohany ny vokatry ny zay fandalinana zay, ka nova sika fionana tahaka ny natao tany Voemara eritreretisika amin'ny volana novambra tahaka iny ihany, fa nitoerana mbola ho jeresika. Ka i masinday Josefa no raisika modely amin'izao amakivaky ny karimy 70 andro zay mampasiaro ny 70 taona namakivakin'ireo vahoakan'i Israely tany anefitra ho any amin'ny tany nampanantenana. Ary zay indrindra dia mbola endriky n'izao fanatanterahasika ny synody ihany, satria araky ny volazasika dia efa potika ny tontolo iainana, zany hoe ao anatin'ny fahasahiranana mafy sika. Ka izay koa no nanjoan'ny vahoaka n'Andriamanitra tany Ezipta, satria taon'ny fanandevozana izy ka nalain'Andriamanitra amin'izany fanandevozana zany, ary zay mipaka nandalo ny ranomasina mena izy ireo ary noentina tany amin'ny tany ampanantenana. Ka izay koa isika hiala amin'ny fanandevozany fahotana. Ino fahotana io? Fa isika manapotika ny fifandraisasika amin'ny javaboary, manapotika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, manapotika ny fifandraisasika samby sika dia hitasika fa potika ny sany Edena. Sino io sany Edena? Le lazaisika io fa ty tranobe iombonana ty zay robaka tokoa. Ka izay koa io 70 andro zay ivakivakisika manomboka amin'izao alarobia ny lavenina izao dia mampasiaro asika lay 70 andro niainan'i Jesoa tany anefitra ka nakany demony fanahy azy. Zay manapirofa eo anivosika mandrakariva ny rasy, zay ny mahatonga sika miresaka mandrakariva ady sady dia ny fiainana. Ka izao karemy izao no mampisongadina an'izay hiady amin'ny rasy sika, ilay rasy manapotika ny fiainantsika, manapotika ny fifandraisasika. Zay io ny vocation sika hoy sika teo no arian'Andriamanitra isika napetra ny tao amin'ny sany Edena amolavolany zay fifandraisana izay. Kanefa io fifandraisana eo indrindra no robaka ankehitriny ary dia hitasika ny vokany amin'ny tontolo iainantsika. Ka lay fakapanahy tany anefitra zay hodininsika zao dia mampasiahy ihany koa an'izay 70 andro zay vakivakisika zao. Ka ao anatin'ny volany masinday Josefa ary sika no iaina an'ity karemy ty i Josefa lehilahy marina sy tia vavaka. Ka azo lasaina zany fa lay miainan'ny masinday Josefa fahamarina sy ny fitiavam-bavaka dia entisika ihany koa anavozasika n'izay vocation sika izay ahafahasika manorina an'izay tontolo iainana irisika zay ka hitasika fivelarana. Ka raha izay indrindra ary no azo amitinana ny tiany eglizy iainansika amin'izao fanomboan'ny karemy zao dia ny fivelomansika ny marina ary ny fahazotosika sy ny fitiavasika ny vavaka. Ary ireo moa dia efa nodiniansika tamin'ny synode tapany voalohany. Ka izao indrindra ary sika no mivelona an'izay no alalinitsika tamin'ny synode tapany voalohany. Mifanozo sara zany rehetra izany. Ary izao tapany faharoa izao araky ny voalazasika dia manasa sika hiverina amin'izay vocation no arian'Andriamanitsika hatramin'ny voalohany zay, ary zay no batemy raisina amin'ny baka satria mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ary io no nahariny Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany. Ka izay indrindra ry kristiana havana aoka sika ahay anararota an'izao
amin'izao vanim-potoanany karemy zao ary akatahaka ny fiainany masinday Josefa zay sarosika manokana amin'izao volana marsa izao. Ry kristianina havana kandeha ary hodiniantsika ireo zavatra rehetrarehetra reo ka tomboka sika amin'ny lavenina. Maninona tokoa moa misy zany alarobeny lavenina zany ka mahatonga sika iresaka nireo zavatra maro noraisasika teo. Hosorana lavenina itsika satria inona ny dikany lavenina? Potika ny dika fahafatesana vovoka ka izay indrindra ny zava-misy satria potika ho isika ny fifandraisasika fandrindra ny fifandraisasika amin'ny zava-boary ary izay no alalintsika amin'izao sinoda izao ka oka ho sarosikary ny tenin'ny pretra rehefa manositra ny lavenina izy ary dia tena mampiditra atsika amin'izay karemy izay mibeba ka minoa ny evanjely zany hoe miala amin'ny toetra sy mety izay manapotika ny fifandraisasika ady amin'izay ary midira amin'ny vaovao mahafaly dia ny fiainam-baovao ilay fifandraisana vaovao vokatry ny nanoloran'i Jesosy ny tenany izay sy nanota dia nanaiky fahotana mba hanafaka sika ny fahotana ary zay ny evanjely vaovao mahafaly ka minoa amin'ny Jesosy miombona amin'ny Jesosy ka miova ny fiainansika ary zay nolazaisika hoe fiovampenitra mahery-vaika changement radical ka ahoana ary no ahafantarasika fa miaina an'izay changement radical izay isika mivelona tahaka ny Kristy. Inona no tena dikan'izay? Ny fiainansika ny evanjely sy ny fiainansika azy izay no tiany vaky teny voalohany ambara amin'ny bokin'ny Joely mpaminany ambaran'ny Joely mpaminany amintsika ary hoe miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadiakanina sy amin'ny dranomaso amin'ny fitaraina ny fonareo ny rovorovito fa aza ny fitafianareo dia miverena amin'ny tompo fa mamindra fo sy mianatra izy. Inona ny dikan'izay? Mila programa mipetraka tsara zany tsika amin'izao karemy izao izay le ady etresika ary io ihany koa ny dia ka mitiny mpaminany Joely ho tsapasika ary kristianina havana dia oka sy zavatra ety ivelany no atao asongatsika sy ny fiasaramelafisi no kasaisika fa ny ao anatsika ao oka ny fosika iova ho fo miombona amin'Andriamanitra ary zay le fiovampenitra mahery-vaika sy fiovampenitra miova ety ivelany vokatry ny ao anaty zany ny ety ivelany fa sy ny ety ivelany no isongadina ka izay indrindra ry kristianina havana aokary hoararotsika izao fotoana izao andalinana an'izany rehetra zany fa aoko sapasika fa raha akombiriny fosika araky ny averisika raha maro ny zavatra manakotra ny fosika dia sy aheno ny feon'Andriamanitra isika ary ny feon'Andriamanitra dia sinona fa ny consciensesika lay nilazaisika hoe lay vocation no arian'Andriamanitra sika sy asapan'izay sika raha maro ny akombrement ao amin'ny fosika ao vokatry ny fitiava tena ny vandivandy ny lainga ny fitapitaka ny fisaram-belasi ny fialonana sy ny sisa ka izay indrindra no ady sy mentrerestrehana ka ny fifadiakanina zany izay ataosika dia fifadiana an'ireo ao anatsika ao ka izay indrindra ny fifadiakanina zany manambara ny ao anatsika ao dia eto moa ao dia manararoatra kely aoka ireo izay milaza hoe sy ilaina sony ny fifadiakanina efa niova ny lalàna eglizy miala tsiny ao fitaovana no entin'ny eglizy amin'ny lasika tena amin'ny ady atreasika ka noho izany sy miova ny lalàna momba ny fifadiakanina sy ny fifadiakena fa miankina kosa nefa amin'ny zava-misy sy ny zavatra iainasika ary oka ho sapasika fa sy fotoanan'ny rezima hafa ny atao hoe rezima izay fifadiakanina ihany koa sy ny karemy sy rezima ny karemy fa ady amin'ny rasy ka ny rasy ny vadio voalohany araky ny voalazan'ny Joely mpaminany no fonareo ny rovorovito fa aza ny fitafianareo zany hoe sy ny zavatra ety ivelany ary dia izay ihany koa ny mbola ambaran'ny masindahy-Paoly amin'ny vaky teny faharoa ao amin'ny taratasiny faharoa ao amin'ny Korintianina ka ny vokatra afataratsika an'izay ady atresika zay dia sika manova ny fifandraisasika ary io no anitrateriny masindahy
Paoly eto ho indrindra izy sy ho tenan'ny Kristy izahay no iraka Andriamanitra ka takan'Andriamanitra no mananatra sy toy ny tenan'ny Kristy no mianta aminareo mihavana re amin'Andriamanitra fa ety izy ilay sy nahalala ota nataony ota ho antsika mba ho tonga fahamarinana ao amintsika ka inona moa dikan'izay izy izay sy nanao ota ho isika sy nanota nanaiko fahotana mba hamerina asika amin'ilay vocation dia ny fifandraisasika amin'ny zavaboary mirindra ny fifandraisasika amin'Andriamanitra miverina amin'ny loana ary indrindra ny fifandraisasika samysika ary entanina isika zany anatona ny sakramentany fampihavanana amin'izao fotoanany karimy zao ka ny tiany masinda Paoly anitraterina amintsika dia ivelona amin'ny fahamarinana sy mampanjaka ny rariny tahaka ny masinday Josefa isika ivelona ny fihavanana sady kristianina no malagasy sy misy fiasaram-bailasi mikasaka ny soa iombonana mikasaka mandrakariva ny soa ho an'ny hafa ka izay indrindra no ambarany ny evanjely ary mba hivelomasika azy ka asa telo araka io no tiany eglizy iainansika amin'izao vanim-potoanany karimy izao dia ny voalohany tahaka ny masinday Josefa ny izao indrindra no anamafisasika ny vavaka sy misy fiasaram-belasi ao anatin'ny fahamarinana ary ny faharoa dia ny asa fiantrana izay lazaisika asan'ny famindrapo izay misy fito ara-panahy ary misy fito ny aranofo ary ny fahatelo fa indrindra moa amin'izao iainasika ny sinoda tapany faharoa izao dia ny fiarovana ny tontolo iainana vavaka ara-panahy anatin'ny fahamarinana tokoa ary no ivelomantsika an'izao karemy izao ka iombonantsika amin'ny Jesoa ka ireo fifadiakanina araka ny fanazavana napetraka sika teo dia anampy asika ary ahafoy ka rehefa mahafoy sika dia ivelona amin'ny famindrapo ary ireo asan'ny famindrapo fito ara-panahy fito ara-nofo izay mbola horesahasika eto ihany moa amin'ny fotoana mampety azy ka amakivaky nyity karemity ary isika menakavy ka inganeny fahasoavan'Andriamanitra irotsaka amintsika ny sodraniny anampy asika ary ny fanahy masina anazava atsika ka ahitasika ny tena ady atrena ka ho hiala amin'ireny encombrement izay mandrakotra ny fosika ireny tsika ka hiavao tokoa anao changement radical ka hiverina amin'ny vocation izay no aren'Andriamanitra sika tamin'ny voalohany amakivaky nyity karemity tokoa izahay ry Jesoa hitondranay amin'ny paka ankalazanay ny fisanganako velona ianao nandresiny rasy ka ny fahasoavanao tokoa ny anampy anay ka ireo zavatra rehetra miakombreny fonay esory ka ianao no anjaka ao aminay amin'izay dia tena vavaka no ataonay fa sy misy fiasaram-belasi toy izany koa ny asa soa ataonay mba ho asa soa ao anatin'izay fitiavana sy misy takala maimaim-pona araka ny ainanao sy nampianarinao anay ireny fifadiakanina ataonay ireny ny anampy anay amolaka ny tenanay ka iombona aminao amin'ny alalan'ny vavaka izahay amolaka ny tenanay ka ampisokatra ny fonay amin'ny mpiarabelona aminay anao asa soa izahay ifanasoa izahay ry masin'ny Maria ireny mivavah mba ho fotoana amin'lanay tena tokoa izao ka ianao hitarika anay any amin'ny Jesoa masinday Josefa ianao tokoa no modelo anay hoe ka hiaraka aminay amakivaky n'izao karemy izao mandritra n'izao efaporoandro izao ka ampio izahay izoro amin'ny marina anao ny marina ka sady ho tia vavaka tahaka anao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra
isika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka misika no isoatsika sandovaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.